Nisy ny atrikasa fihofanana no karakarain'ny Kradoï nandritra ny atelona izay natao tetsy amin'ny Orchidée Blanche Androibe nanomboka ny 7 novambra 13 lasa teo ka ny farany andro 9 novambra. Natao indrindra ity atrikasa fihofanana teo fanamafisana fahaiza-manao ho an'ireo mpisehatra mirafitra fanaraha-maso amin'ny zo ara-toe-karena, sosialy ary ara-kolotsaina. Fanazavana izay entin'ny Ramatoa Andriamanantena Sovolahery, mpampiofana sady mpikambana eo anivon'ny Kradoï. Zavatra natao androany zany tao anatin'ny 3 andro moa zany dia atrikasa fanamafisana fahaiza-manao ny Observatoire Indépendant en droit économique socio-culturel, izany hoe rafitra fanaraha-maso ny fanatanterahana sy ny fanajana ny zo ara-toe-karena, sosialy ary ara-kolotsaina. Navondrona tamin'ny toerana anankiray ireo mpikambana ao anatin'io rafitra io avy any amin'ny faritra maro isan-karazany eto Madagasikara mba namafisana fahaiza-manao an'zareo anatin'izay le hoe asa fanaraha-maso izay sy koa ny fomba fandefasana ny tatitra mahakasika ny endrika mety hoe fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao anatin'izay le sehatra iasany-zareo izay. Ny tanjona moa mazava loatra dia ny fanamafisana hatrany ny fiarovana ny zon'olombelona ho an'ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny zo ara-toe-karena, sosialy ary ara-kolotsaina, indrindra fa ao anatin'izao mamaivay ny fiatraikan'ny krizy ara-toetrandro, mamaivay ihany koa ny fiatraikan'ny fangorona tany eto Madagasikara noho ilay ataontsika hoe firehana ara-toe-karena, mirona makany amin'ny fanomezan-tany ny vahiny, mirona makany amin'ny asa fitrandrahana, raha ny rehetrarehetra izany dia misy fiatraikany amin'ireo zo voalaza teo aloha ireo. Maro ireo karazana fikambanana sitraka ity atrikasa fihofanana ity, ahitana fikambanam-behivavy Tatsaha Farma, ny fikambanan'ny tanora RJD sy ny hafa ihany koa. Araka ny fanazavana hitin'ny Ramatoa Andriamanantena Sovolahery hatrany. Ny mandray anjara anatin'ny atrikasa fihofanana dia ny fikambana eo anivon'ilay rafitra fanaraha-maso ny Observatoire. Anisan'izany zany ny vahoaka voakasika any amin'ireo toerana misy tranga fanitsakitsahana zon'olombelona, ohatra hoe tranga mahakasika ny fitrandrahana, ny vahoaka ny Vohilava zao ohatra anisan'ny teo. Ao anatin'izay ihany koa ny fikambanan'ny vehivavy Tatsaha ao anatin'ny Farma, dia ao anatiny koa ny tanora ao anatin'ny réseau des jeunes pour le développement durable, satria heverina fa ireo zany tena miasa anivon'ilay faritra tsirairay misy ny Observatoire. Anisan'ireo ny sitraka sy nahazo tombotsoa tamin'ity atrikasa fampihofanana ity Ramatoa Rovaso Paulette Gabriel, mpikambana Farma avy any amin'ny faritra Tsimandrefana, milaza mahakasika ity atrikasa fampihofanana ity. Amin'ny ankapobeny ary presque izy rehetrarehetra zany ny zavatra mianarina rehetrarehetra dia azo ampiarina any ambanivohitra, indrindra amin'le communauté le any ambanivohitra mihitsy zany tena mitady anazy, satria mahakasika ny zon'olombelona moa zany hoe le fanindritrindiana ny zo mahaolona mihitsy, ny fanitsakitsana ny zo mahaolona mihitsy no tena nivalaparanay hoe misy olona tokony misy zon'olona zany efa hitsakitsahana tsotra izao nefa hitana mazava-tsara hoe hitany fanjakana mazava-tsara le izy fa fanitsakitsahany zon'olombelona nefa mbo inina atao. Dia izany rehetra izany zany any ambanivohitra dia tena miatra tanteraka ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona fa indrindra ny zon'vehivavy. Tahaka izao ny fahitany Ony Razatovo izay mpikambana eo amin'ny firaisamonim-pirenena mahakasika ity fihofanana ity. Ny mahakasika an'ilay fihofanana dia tena zavatra ilaina tokoa zany indrindra ho an'ny vahoaka ny fotony sy ho anay izay tompona andraikitra eny fotony amin'ny andro-maso zany, satria manampy betsaka ilay izy amin'ny fahaiza-manao, manampy betsaka ihany koa ilay izy eo amin'ny resaka fomba fiasa sy ny zavatra tokony ataonay any fotony ihany. Ny resaka zon'olombelona dia matetika ohatrany hoe iainantsika andavanandro ilay izy dia ohatrany deditaritra loatra hoe bolitsakitsaka kay izy ity raha tsika efa hoe mandeha ilay fihofanana dia izay vao fantatry ny betsiky maro zany ny hoe ay misy zon'olombelona izay mitsakitsaka zany dia tokony ho arovana, dia ahoana ny fomba anaovana an'izay fiarovana an'izay. Irarena trano ny isian'ny atrikasa fampihofanana tahaka itony mba hampitombo ny fahaiza-manao entina eny an-tsehatra.